andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miarabantsika rehetrarehetra avana manaraka an'izao conférence izao tonga somatsara eto indray ianao amin'ity conférence arahanao isaky ny maraina amin'ny dimy maraina dia ny mpitsoniny zany eo amin'ny amin'ny dimy sasany arivo eo ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana aneo amintsika tsirairay avy engany mba hitondra odi-maso atsika zao fandalinana ny soratra masina izao. Ty conférence ty zany dia karazana étude biblique ataotsika fandinihana ny soratra masina. Ny soratra masina dia tsy mitovy amin'ny boky rehetra fa boky mitantara ny tantarantsika olombelona, ny niandohantsika, ny fahalavontsika ary ny famonjenatsika. Zany ny Baiboly. Ary mampiavaka amin'ny Baiboly koa amin'ny boky hafa dia izao, izy dia boky mirakitra ny momba an'Andriamanitra. Le Andriamanitra mpamorona, mpamonjy ary tompony zao rehetra rehetra zao. Mirakitra momba an'Andriamanitra koa izy satria Andriamanitra dia mampiseho antsika ny zavatra tamin'ny lasa atao amin'ny Baiboly, mampiseho antsika ny zavatra ankehitriny izy ary mampiseho antsika ny zavatra ho avy. 300 isanjato nyity Baiboly ity dia faminaniana avokoa. Ozy ny mpandinika sy ny teolojianina maro. Ny 300 isanjato dia mampiseho antsika zavatra ho avy. Ary mampiseho koa ny Baiboly ny zavatra latsa dia mampiseho antsika ny ankehitriny. Koa ny Baiboly araka amin'ny voalaza dia teny velona ry havana, velona izy. Ary raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia ohatran'ny olona efa niaina tany amin'ny 4,000 taona lasa tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. Fa ianao koa efa projeten'Andriamanitra aminao koa ny zavatra hitranga ratra zay. Eo ampamakina ny tenin'Andriamanitra. Ry havana magataka aminao velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary fandalinana zao tenin'Andriamanitra zao no iarahanao aminay eto mandritra n'ity conférence ity dia manasanao zay araka le teny vaky tentsika farany teto amin'ny Salamy 7:100 220 Andriamanitra dia nandefa ny teniny izy ahasitrana azy tamin'ny longony anjerany. Lavo ane ny olombelona ry havany, lavo ane tsika niala tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia nanota isika. Ary eo anatin'izao lalana andehanantsika zao raha tsy tafabebaka isika dia ho very mandrakizay. Iverina any amin'ny tsy misy indray tsika. Ny niandohana ao amin'ny Baiboly toko voalohany amin'ny Genesis dia zao tsy misy zao tontolo zao tamin'ny voalohany, tsy misy foana sady tsy misy tamin'ny voalohany. Ka zao raha manararoatra zany tsika zao fahavelomantsika zao mandalina sy mandinika ny amin'ny Andriamanitra le namorona sy namonjy atsika ary akatsika ho avy ny amin'ny raolanitra akatsika dia zao ho voavontsy sika io iaina amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dia manasanao zay mba handalina ny tenin'Andriamanitra. Naverimberina teto fa imbedebe no seho io aretina mandripaka eo amin'ny Baiboly. Efa nitranga io tamin'ny andro zanak'Israely tamin'ny Nomery 2:20 lany menarana afo ny zanak'Israely. Dia efa nitranga koa tamin'ny andron'ny Davida, nanao adalany Davida dia ripaka nandritra ny 3 andro tamin'ny alalan'ny arety mandringana. 7 alina ny maty tao anatin'ny 3 andro. Dia vao narahantsika farany teo talohan'ny androany zany fa nandripaka olona indray 3 alina indray ny fikabana zanak'Israely tamin'ny Bala-peora. Ny fivavahana tamin'ireo manompo razana zany, manompo maty, manao fanatitra ho an'ny maty. Fa androany dia iresaka tsy miala amin'ny contexte isika. Ny contexte moa zany zao dia hoe ao anaty aretina ny planeta misy atsika. Dia iangatsika foana amin'ny alalan'ny aretina ny resaka ataontsika saingy mahatonga antsika manao voyage mitety ny soratra masina mandinika ny zavatra misy zany. Dia ho tonga amintsika eny le voalaza amin'ny apokalypsy voalohany 7 manao hoe sambatra zay mamaky sy miaina ka mitandrina zay voasoratra amin'ny faminaniana fa atombotra ny farany. Ny zavatra tena atao zany, ny zavatra kendrena zany dia izao tena ny zavatra misy eto amboniny tany am'izao tsika amin'teo zao dia manambara fa tena atombotra ny farany zavatra rehetrarehetra ho avy ny amin'ny raolanitra Kristy. Ka engany mba hitonga fahasambarana sy famonjena ao atsika. Zao fahavelomantsika zao no ny fandalinana ny faminaniana sy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ka dia Andriamanitra hitahantsika hivavaka arytsika. Tompo malalo misaotranao be dehibe zay androany, misaotra noho ny fitahina sy ny fitantananao, misaotra Andriamanitra noho ny famindrapo sy ny fahasoavanao, misaotranao Andriamanitra fa mitoy indray ty fandalinana soratra masiny ity conférence ity. Tompo afeno zay miteny zinona moa ao tompo
mpanao meloka sy malotomolotra Andriamanitra aoka Andriamanitra ianao no iseho ale tokantrano any lay menarana varahana zay emblème zay logo any amin'ny pharmacie any menarana varahana miseho ianao Jesosy ho an'izay rehetra mino sy manantenanao mba ho afaka amin'izany longo ianjerana sy tady andripaka izany ny olona maro zay mino sy manantenanao de ta io Andriamanitra ny teninao zay ho resahany eto indray amin'ity androany ity misaotra Tompo amen. Ry havana manasanao ndao hijery kely ny tantaran'ny Ezekia isika. Ezekia de olona anankiray nanaraka an'Andriamanitra niaraka tamin'Andriamanitra feno fitahina sy fahasoavana ny fiainany satria niaraka tamin'Andriamanitra izy fa rehefa nandeha ny fotoana nety ny fiainany sononoka tsara ny zavatra rehetrarehetra niavinavy ny Ezekia niodina ny ala tamin'Andriamanitra Ezekia nivadika tamin'Andriamanitra ary de tratra ny aretina vairatsy cancer mihitsy nazo azy ary ny ray mandeha de nirahan'Andriamanitra mihitsy Isaia ampaminany eo amin'ny Ezekia miteny hoe teneno ny ankonanao fa hafaty io aretina mazo anao de hafaty anao ary asevy miomana ny ankonanao fa ho faty tokoa ianao zany ny voalaza ao amin'ny mpanjaka faharotoko faharoapolo mpanjaka faharotoko faharoapolo eo amin'ny andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany de narary saika maty Ezekia ary tamin'izany andro zany de narary saika maty Ezekia miantso anao manokana amin'izao fotoana zao miantso ny firenena rehetra sy ny planeta zay mijery an'izao fandarana izao marary zao tontolo zao ry havana marary zao tontolo zao ary ny aretina mahazo de mitondra makany amin'ny fahafatesana manana aretina mitovy amin'ity an'ny Ezekia ty tsika ny Ezekia ary efa miatra amin'ny aretina fa be de be amintsika miaino sy manaraka mbola tsy ao anatintsika ny aretina fa ho an'izay zay efa manana aretina kosa de zao eno ity tantara ty fa nirahan'Andriamanitra Isaia eo amin'ny andiny manaraka ary Isaia ampaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe zao ny lazainy Jehova afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona ty indray misy tantara aretina anankiray zay aretina confirmen'Andriamanitra mihitsy hoe afaro ny ankonanao fa ho faty ianao tsy tafavoaka amin'io fa maty ianao afaro ny ankonanao de eo amin'ny andiny ny faharoa de nitodika anakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova. Ry havana ny lohateny'ity conférence ty de hoe menarana varahana banjinina de sitrana eo anatrihan'ny aretina mahazo eo anatrihan'ny zavatra manahirana be de be mety miatrana misy eo amin'ny fiainantsika miantso atsika Andriamanitra hitodika any aminy antson'Andriamanitra ho atsika hitodiantsika any amin'Andriamanitra ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika ninina fisehon'ny problema na krizy na aretina eo amin'ny fiainanao ninina any amin'ny fonja venao zao any amin'ny hôpitaly venao misy zavatra hafaty anao ve raha riva na rapitso na ravakapitso ao andalana fahampitena ve ny tokantranonao ninina ny firenenao ve eo andalany faharavana sy fisaratsarana sy ny sisa ry havana réflexe ny Ezekia no ilaina amin'izao vanim-potoana misy atsika zao réflexe ny Ezekia de izao mitodika any amin'ny rindrina mibanjina an'Andriamanitra mitodika any amin'ny rindrina mibanjina an'Andriamanitra ndray mandeha Jona de Jona konge de efa tratran'ny confinement ry havana Jona tezitra tamin'ny Jona Andriamanitra de lasa tany anaty kibony azan-drano ny hafarany Jona 3 andro sy 3 alina confinement tany anatin'ny kibony azan-drano ty Jona ty ary manasanao kely mba hivadika eo sika vetivety ao amin'ny Jona toko faharoa andiny voalohany zao voalasa ary Jehova nanomana azan-drano lehibe itelona ny Jona ary Jona de tao akibony azan-drano atelonandro sy atelonalina andiny faharoa de nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibony azan-drano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako ka de namaly ahy izy tao amin'ny fiaina tsy hita no nitarainako de niain'ny feoako izy ry havana amin'izao fioboana ny an-trano zao tsy mahazo ary mangataka anao mba harana ny toromarika hoen'ny fanjakana mahagaga ny mahitatsika mivoaka be daholo nefa hitatsika amin'ny télévision isan'andro reo faty mirarakopana any am'izao any amin'ny firenekafa indro Jona ry havana mihiboka ao an-trano ary 3 andro sy 3 alina ny filazan'ny soratra masina moa de hoe tao anatin'ny fiaina tsy hita tany ambany tendrombohatra tany anaty rano tany akibony azan-drano efatra sosona mihitsy efatra sosona
fioboany Jona any anaty kibon'ny hazan-drano, ao anaty vavon'ny hazan-drano aloha, de ao anatin'ny kibon'ny hazan-drano, de ny hazan-drano ao anatin'ny ranomasina, de ny ranomasina any amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra. Aiza mbola nisy confinement ohatry ty? Fioboana 3 andro sy 3 alina tsy misy ninina hitanao. Fa ny ataon'ny Jona atao de mitovy amin'ny ataon'ny Ezekia, mitodika tany amin'Andriamanitra, ny vavaka, ny fona tamin'Andriamanitra. Miantso ny vahoaka zay mihaino an'ity conférence ity. Mibeba ry havana, mibeba amin'ny adalana sy ny fahadisoana rehetra zay natao. Tena fiboana tonga de tsy nomanina ane zao hoe fa Andriamanitra mihitsy zao maniry atsika hibebaka izao ry havana, hibebaka. Ary ny Jona de zao mivoalazana amin'ny 17 Jona 2:7 tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra ao izy, nihidin'ny tany na nidy anahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka ianao Jehovah Andriamanitra. Raha reraka atao anatiko ny fanahiko de natsiaro an'i Jehovah ka tonga tao aminao ny fivavako de tao amin'ny tempolonao masina. Miantso anao zay mihaino ty conférence ty ary avana. Aza lanina amin'ny film, aza mandany andro amin'ny jeu, amin'ny sakafo isika. Fa oka hitodika be de be any amin'Andriamanitra, hifona amin'Andriamanitra. Ary eto de miantso ny ray mpianakaviana, miantso ny mpitatana sy mpitarika rehetra, miantso ny manam-pahefana rehetra tompoko. Stratégie an'i Jona sy Ezekia de mitovy. Rehefa tsy afaka mihetsika, rehefa mihiboka ihany, rehefa tsy maintsy ho faty ihany, rehefa tsy maintsy ho loza no atrehana, rehefa aveo de ity ny fotoana farany ananana, ny orananana ry havana, de ampiasaina ionana sy io le ten'Andriamanitra avy ary ifandahatra isika. Oka ifandahatra amin'Andriamanitra ianao, ka ambaro amin'Andriamanitra ny fahotanao tahaka ny jaky sy mangatrakatraka tahaka ny sily eto amin'Andriamanitra. Zany fahotanao zany, fa ao anatin'ny tontolo mipasika itsika zao de tokony ho am'izany isika ry havana. De zany nataony Ezekia eo amin'ny miverana ampanjaka 2:20 tsika 2:2 de nitodika anakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah ry havana. Tsy ambaratelo zany de zao todika any amin'Andriamanitra, todika eo amin'ny Jehovah le menarana varahana. De ny fona Ezekia, ny fona Ezekia ao amin'ny Jeremia 9:20, Jeremia 9:20 ary ny 9:7 de misy an'izao teny zao. Jeremia 9:20 9:7 tapany by de misy an'izao teny zao. Tsy natahotra ny Jehovah va izy Ezekia io, ka ny fona tamin'i Jehovah, ka de nanenena ny Jehovah ny loza zay efa nolazainy amelezana azy. Zay le izy. Rehefa nivavaka zany Jona de zao niaino Andriamanitra, ary nanenon'Andriamanitra ny amin'ny loza, ny amin'ny aretina saika natao aminona ny Jona. Averiko ndray Jeremia 9:20 tapany by. Tsy natahotra ny Jehovah ve izy, ka ny fona tamin'i Jehovah, ka de nanenena ny Jehovah ny loza zay efa nolazainy amelezany azy. Ry havana, rehefa nibebaka Ezekia ny fona tamin'Andriamanitra de ozy ny Jeremia 9:20 nanenena ny Jehovah ny loza, ny fahafatesana saika amelezana azo any Jona. Zany mazava-dehibe ny fibanjinana n'le menarana varahana, zany mazava-dehibe ny fifona sy fibanjinana an'Andriamanitra. Raha tokony ho faty ianao ary ianao efa niodina tamin'Andriamanitra, anenena an'Andriamanitra zany, esorin'Andriamanitra zany raha mifona aminy ianao ry havana. Tsy mahavita an'izany ny Andriamanitra vatolampy hazo, tsy mahavita an'izany ny Andriamanitra razana, tsy mahavita an'izany niza, fa le Andriamanitra de afaka Andriamanitra manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy fanalahidin'ny fiainana mandrakizay, de afaka mamany olana zay misy eo aminao ankehitriny. Fa ny secret de izao, aoka hifona amin'Andriamanitra ianao, mifona amin'Andriamanitra ianao, de anenena an'Andriamanitra zany. Ary zao mivolaza amin'le tantara faharoa 2:20, tantara faharoa 2:20 ary ny 2:20, tantara faharoa 2:20 ary 2:20. Tamin'izany andro zany de narary efa saika maty Ezekia, ka de nivavaka tamin'i Jehovah izy. Tovy ihany ny zavatra ambarandreo fa ny version samy hafa. Le fomba filazan'ny tantara faharoa de zao somary matsirotsiro kokoa. Ozy izy tamin'izany andro zany de narary saika maty Ezekia, ka nivavaka tamin'i Jehovah izy.
ry havana ny vavaka ny secret, vavaka ny tsy ambaratelo ny olana rehetrarehetra, vavaka manova zavatra, ny vavaka ny tsy ambaratelo lakle nomen'Andriamanitra antsika amoazana ny fireketan'ny lanitra, ny vavaka no lakle famoana ny varavaran'ny lanitra, ampidinan'Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao ny vahaolana zay ilainao, mangataka anao ao tokantranao mba mandoli ianao ramose, mba mivava, mba mifadi ianina tompoko, tsy voatery azakazaka ianao ho any amin'ny firenena hafa, évacuation spéciale ho fanasitranana anao, ry havana fa ny tena solution ny Ezeka de ity, rehefa narary Ezeka ary rehefa nambara taminy fa tsy maintsy ho faty izy, mbola misy lakle, mbola misy secret men'Andriamanitra ny ampelantanan'ny olombelona, vavaka manasa ny malagasy a mba hivavaka tompoko, mba hitoraka amin'Andriamanitra, hiaraka amin'Andriamanitra, aza lanina ho aza lanina amin'ny zavatra hafa re tompoko ny fotoana, fa lanio amin'ny vavaka re olona, ary manasanao arao ty conférence ty mandritra ny 10 andro amin'ny 5 maraina ho de amin'ny 5 sasany arivo isanandro misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fanampiny sy ny fitantanana ny fisian'izao conférence zao, de misaotra manokana tompoko ny am'izay rehetra manoana raha ambavaka amin'ny fomba rehetra mba hisiny zao conférence zao, ry havana ho be dehibe neny Ezeka ho be dehibe ny olona ho voavonjy, satria ay mo ny vavaka manova zavatra, ay ve ny vavaka ny secret lakle, ary lakle tsy mety folaka mihitsy, tsy mety arafesina, tsy mety simba eo ampelantanantsika izy io. Zay le mahatonga ny salamo 7 9 sy ny 20 vakitsika tamin'ny heriny manao hoe de niantso de nitariana atsamy Jehovah reo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny, zay ny 9 salamo 7 9 de nitariana tamin'ny Jehovah reo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny, ry havana vavaka re tompoko, vavaka mivava, akoatra ny tsy maintsy manasa tanana rehefa mivoaka ny trano ianao, de manasa tanana rehefa miditra ao an-trano, sasao mandro mihitsy ianao, sasao ny akanjonao sy ny sisa tsy maintsy ataonao zany, fa akoatran'izany de misy comprimé biblika men'Andriamanitra anao, mivava raha sady manasa tanana ianao zany alohan'ny voahana ny trano, no sady mivavaka, tena firisosona zany ny fiarovanao, ary rehefa miditry ny trano re ianao de manasa tanana de mivava, ary rehefa ao anatin'ny trano ianao mivava, ry havana fa inona zavatra ny tranga ozy nareo rehefa mivavaka Ezeka le tokony ho faty teo, ery amin'ny 9 zao ny valim-bavaka, ery amin'ny 9 ary apiko 5 taona ny andronao, vakiko ny eo amboniny io, ary raha mbola tsy tafavoaka ny tanàna voany Isaia de tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe miverena aingany ianao ka lazao amin'ny Ezeka ndray hoe zao ny lazainy Jehovah Andriamanitry Davida rainao, eniko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao indro asitrananao ndray ka rafaka pitso de hiakatra many an-trano Jehovah ianao, ary apiko 5 taona ny andro iainanao, ry havana solution ty omeny soratra masiny ty, ny tsy ambaratelo men'Andriamanitra ny olombelona, ny zavatra ny men'Andriamanitra eo ampelantanan'ny olombelona, ry havana de ny vavaka, mangataka atsika rehetrarehetra zay miaino mba hivavaka isika, aza tsy natokana ho an'ny olona mahantra tompoko, tsy natokana ho an'ny olona sahirana ny vavaka, fa natokana ho an'ny olombelona marantsaina, ny olona intelligent amin'ny andro farany, ny olona intelligent ty ambony tany manantsaina de izao ampiasa ny zavatra zay tsy vitan'ny vola, zavatra zay tsy vitan'ny herin'ny olombelona, misy zavatra zay tsy vitan'ny fahaizan'ny olombelona ety ambony tany, misy zavatra mahavita zavatra fa tsy vitan'ny olombelona, tsy vitan'izaniza, de ny vavaka izany, miantso ny malagasy, miantso ny olona rehetra zay menao ty conférence ity, ry havana ny vavaka Ezeka, ary rehefa ny vavaka Ezeka de Isaia le lasa nandeha rehefa avy nilazan'le zava-doza tao an-trano teo, nasen'Andriamanitra miverina indray miteny hoe eniko ny fitarainana, eniko ny ranomaso, eniko ny fotorotoro ny Ezeka ao an-trano, fa miverena ianao Isaia ka teneny izy fa ok tsy maty ianao, sitrana, ary plus 15 andro 15 ans ny andro avelomanao, ry havana zany ny Baiboly tompoko, zany ny Baiboly resahana aminao ankehitriny, ry havana manasanao tsy sitrak'Andriamanitra zany ny afatesan'ny olona,
tsy Andriamanitra natonga ny olona anankiray ho faty ry havana eto ny mampiseho an'izany fa raha misy olona anankiray efa tokony ho faty mihitsy fa mitodika eo amin'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra tsy sitraka Andriamanitra zany ampian'Andriamanitra 12 taona ny andro iainany rehefa avy nitaraina sy ny fona tamin'Andriamanitra sy ny vavaka izy miantso ny firenena malagasy indrindra ny manam-pahefana ny mpitarika sy ny mpitondra sy ny mpitatana eto amin'ity firenena planeta tany ity mivavahy itsika tompoko mahita amin'ny vidéo tsika amin'ny YouTube mivoaka eny an-dalambe daholo ny olona ny Brésil mivoaka eny an-dalambe ny olona ny Europe amin'izao tsika amin'ny teny zao kikika mitomany eny amin'ny arabe mitomany mangataka amin'Andriamanitra mifona Jesosy vonjeo zahay mifona Andriamanitra miverina aminao zahay mangataka atsika riavana mba tsy le aretina no problème atsika fa tsika tafasaraka amin'Andriamanitra ny tena olana tsika tafasaraka amin'Andriamanitra riavana ny tena olana Josafata koa ndray mandeha de nivavaka rehefa nididiny fahavalo be dehibe izy de nivavaka Josafata ary nivavaka nataony Josafata tamin'izay de hoe Andriamanitra tsy misy afa-tsy anao Andriamanitra ny antorany olona rehefa tsy manan-kery izy ao amin'ny tantara faharotoko 20 misy an'izany teny zany tratra amin'ny problème be Josafata de ny any heriny Josafata de izao miaramila be dehibe manodidina azy amono azy fahafatesana zany no miandry azy vao mivoaka ny trano izy de zao ny nataony nietoraka tamin'Andriamanitra nivavaka tamin'Andriamanitra tantara faharotoko 20 voalohany ka hatramin'ny fahaefatra vavaka tsoroa matany zany nataony zany rangahy zany ry havana ary de afaka izy de toy izany koa Jona le fandresahako teo Jona nivavaka tamin'Andriamanitra Jona ary de natsipy ny azan-drano natsipy le trozona teny amin'ny sisiny rano teny amin'ny boro afaka soma tsara izy fa zao ry havana verina kely any amin'ny Jona vetivetsika tsy Jona ihany fa rehefa nitory teny Jona tao amin'io tanàna io hoe afaka 70 andro de ho ravana ty Ninive ty vakitsika kely vetivety Jona toko 7 zany efa afaka zany Jona tao anatin'ny kibony azan-drano tao anatin'ny confinement efa afaka izy no nivavaka fa eo amin'ny toko 7 amin'ny Jona io de misy an'izao teny zao andiny voalohany sy manaraka ary tonga fanoroany tamin'ny Jona ny teny Jehova nanao hoe tsanganaka makanesa ny Ninive anao le tanàna lehibe torio aminy teny zay lazaiko aminao de nitsanga ny Jona ka nakany amin'ny Ninive araka ny teny Jehova ary Ninive de tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra lalana atelona ary Jona natomboka nandeha tao an-tanàna lalana ndray andro ka nitory hoe rehefa afaka 70 andro de ho ravany Ninive 70 andro mise en quarantaine ry havana ty misy tanàna anankiray nataon'Andriamanitra mise en quarantaine zany hoe raha miova ao anatin'ny 70 andro mibebaka de tsy maty fa raha tsy miova fa Ninive koa masy de mitovy amin'ny Sodoma sy Gomora mitovy amin'ny tanàn-dehibe amin'izao tsika amin'ny teny zao Ninive ny tanàn-dehibe amin'izao tsika amin'ny teny zao de lonaky ny fahotana sy ny faharatsiana lonaky ny fahotana sy ny faharatsiana ny tanàn-dehibe rehetrarehetra amin'izao tsika amin'ny teny zao ary de mampitandrin'Andriamanitra miantso ny tanàn-dehibe rehetrarehetra Andriamanitra sy ny mponina ao aminy mibebana reo mise en quarantaine atao anatin'ny 70 andro izy Andriamanitra matsy Ninive ho ravako ty tanàny ty efa atao anaty Baiboly ny confinement sy mise en quarantaine io ry havana de mangataka atsika rehetrarehetra je miaino mandritra an'izao mise en quarantaine zao de izao mibeba isika ary zao rehefa nitoriny zany de ny andiny 5 de nino an'Andriamanitra mpona tao Ninive ka niantso sy fadikanina ny tafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely ary noho nyren'ny mpanjaka ny Ninive zany de nitsangana ny ala tamin'ny seza fiandriana ny mpanjaka ka nanaisitra ny akanjo mboninany izy de nysarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina ary nasaina natsona sy nambareran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy any andrianina akory na olona na biby fiompy de ny ondry amanosy ny omby eny aza vela isy inana na isotra akory ireo fa aoka samy isarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy afoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozany eny an-tanany avy ny olona rehetra fa angamba iverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerana mirehitra mba tsy ho lany ritra isika ry havana nandritra ny fitoriana nataony Jona ohatra ny ho atao koa zany mandritra n'le mise en quarantaine manararoatra Jona mitory teny eny an-dalambe izy rery
zany zao ataonay zao mandritra n'zao mise en quarantaine sy confinement zao de manao jonatsika io toroteny de zao engany mba hitovy am'ty filohampirenena ty filohampirenena maro eto ambonin'ny tany sy ny vahoaka maro de zao ozy izy ny filohan'ny Ninive mpanjaka ny Ninive tsy misy mihinan-kanina atao anatin'ny 3 andro sy 3 alina samy mibebaka samy miala amin'ny adalany madalo mampamisavy mampamon'olona mampisotro toka mampifokarongony samy mibebaka daholo tsika rehetrarehetra fa ngamba nen'io Andriamanitra io zany ny vavaka ry havana zany le vavaka ary zany le hoe menarana varana banjinina ny banjina an'Andriamanitra ny banjina an Jesosy Kristy ny ponina tao Ninive no ny tenin'Andriamanitra nalefa ny jona zany ngy ny anton'ity conférence ty ry havana miantso ny malagasy hitodika eo amin'Andriamanitra hibebaka amin'Andriamanitra isika fa bipy hoa mibipy atsika Andriamanitra mba hibebaka mandefa SMS Andriamanitra ho an'ny olona rehetra sy ny mpanjaka sy ny filoha rehetrarehetra hitodika eo amin'Andriamanitra de ry havana andiny fahafolo inona ny vokana ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny de nanenina izy ny amin'ny loza zay ny olona zay ny amelezana azy ka tsy nataony zany ny tsy ambaratelo le mitodika any amin'ny rindrina tompoko zany ny tsy ambaratelony mivavaka raha vao mivavaka ianao de manenin'Andriamanitra ny amin'ny loza ny amin'ny fahafatesana saika ahatra aminao ry havana miantso ny olona zay manatrika nyity conférence ty androany ity bebay isika ary miatora amin'Andriamanitra isika na misy fahafatesana efa ho mbaravaranao nenezeka any efa nitenenina voateo mihitsy teneny ny ankonanao fa ho maty ianao Andriamanitra manao an'izany sony zany fa zao nge ry havany fahafatesana ny tambiny ota tsy Andriamanitra ny natonga ny fahafatesana ny andresin'ny fahafatesana ny anton'ny Jesosy Kristy paska ho atsika ny andresin'ny fahafatesana tsy ho ringana ary tsy ho faty zany ny olon'Andriamanitra ary namaty aza ny olon'Andriamanitra de hitsangana amin'ny maty ko ny antony natongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany lay menarana varana tonga tety ambonin'ny tany mihitsy ny antony teny Kalvari teny Golgota de tsy inona kory fa ny anala ny pozin'ny fahafatesana sy ny herin'ny fahafatesana amintsika tsirairay avy ko miantso anao ary havana bebay isika ary amaranantsika ny minitra farany am'izao fotoana zao de afaranatsika ihany amin'ny vavaka io ry havana Jesosy Kristy koa tamin'izy tonga tety ambonin'ny tany vavaka ny tena tsy ambaratelo Jesosy Kristy lay menarana varana resahatsika ry havana tamin'izy tonga tety ambonin'ny tany de zao ny secret an'io Jesosy io de vavaka raisikely hoe mibaibolinao vetivety ao amin'ny Hébreu toko 5:5 Hébreu toko 5:7 ka hatramin'ny 7 zao ny voalaza Hébreu toko 5:7 ka hatramin'ny 7 tamin'ny andro nofiny raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasy be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany Kristy sady voahaino no ny fahatahorana an'Andriamanitra de nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy na de zanaka aza averiko ndray tamin'ny andro nofiny zany hoe tamin'ny Jesosy Kristy tonga nofy tety ambonin'ny tany raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasy be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany Kristy sady voahaino no ny fahatahorana an'Andriamanitra tamin'ny Jesosy Kristy tonga tety ambonin'ny tany ry havana de ny secret ny ainan'i Jesosy tety ambonin'ny tany de ny vavaka amin'ny ranomasy sy ny fitarainana be de voahaino izy manasanao azy miaino am'izao fotoana izao vavaka manasitrana zay ny lohatenyity conférence androany ity vavaka manasitrana ny vavaka tompoko ny vavaka ary ao anatin'ny vavaka tena marina ny fibebahana fialana amin'ny fahotana any amin'ny obolana toko 20 de zao fahavetavetana amin'ny natrehan'Andriamanitra ny fivavahana miaraka amin'ny fanitsakitsahana ny didiny zay zany fahavetavetana natrehan'Andriamanitra ny vavaka aroaroapaharatsiana ozy izy ny Isaia toko 1 fa ny amin'ny obolana 20 de zao fahavetavetana natrehan'Andriamanitra ny vavaka ianao mivavaka nefa ianao manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra mijangajanga mamono olona nefa ianao mivavaka fa le vavahana resah koa de le vavahana ohatran'ny tany Ninive mivavaka amin'Andriamanitra fa sady esorona ny fahotana esorona ny zavatra fandozana rehetra ozy mimpantsaka ny Ninive mibebaka ianao de ozy Andriamanitra any amin'ny Salamo 1:10 ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka ozy izy Davida tsy mba ataonao tsinotsinona koa ny fivavahana angatahana atao angatahan'ny tenin'Andriamanitra ataontsika zany de zao fivavahana miaraka amin'ny fibebahana
fialana amin'ny fahotana sy ny faharatsiana ary fiantorana totala eo amin'Andriamanitra tahaka ny zazakely. Raha tsy manatona tahaka ny zaza ianareo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zazakely rehefa manatona ny dadany ihany no mikapoka azy, fa io tanany dadany io ihany koa no manafisafo sy mikarakara azy. Tsy mahafaty ny kapoka ny dadany io, fa manasitrana amin'ny fahotana sy ny ditra sy ny adalana. Riavana midika an'izao coronavirus zao dia izao manafay Andriamanitra, mikapoka izy. Ka zay zanak'Andriamanitra tiany rehetra rehetra dia hibebaka iala amin'ny fahotana. Ary retoraka amin'ny ranomaso eo amin'Andriamanitra tsy hanompo sampitsony, tsy ho sodomita itsony, tsy hanao pakta itsony amin'ny devoly, tsy ho mpangalatra itsony, tsy mpanararopaty itsony. Manasa anareo mba tsy hamadika an'izao situation toe-javatra misy eto ambonin'ny tany zao ho politika indray, azahoana indray client, azahoana olona foka hitondra antsika eo amin'ny fibebahana toe-javatra misy riavana. Dia zay ny fandaharantsika zany tamin'ity androany ity. Vavaka manasitrana. Narary saika maty Ezekia izy ny mpanjaka faharoa toko 2:1 dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy, ary dia nampian'Andriamanitra 12 taona ny andro ny ainany, na dia tokony ho faty ary izy. Riavana, tsy fahafatesana ny anton'izao problème zao, fa isy olona maro manaraka an'izao tenin'Andriamanitra sy mandinika ny tenin'Andriamanitra zao, hitodika any amin'ny rindrina, hitodika any amin'Andriamanitra, hibanjina le menarana varahana, hibebaka dia ho lasa zanak'Andriamanitra. Dia engane tona fitahinao anao sy fahasoavana manokana ao anao zao fandaharana rano zao, hivavaka sika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotra Tompo noho ny zavatsoa rehetra sy ny fitantanana rehetra nataonao ankehitriny Andriamanitra. Dia engane mba nitoetsain'ny Ezekia no hitranga aminay tsirairay avy, na dia ao anaty trano ary Andriamanitra, hitodika any amin'ny rindrina, hibanjina n'ilay meranana varahana Andriamanitra any amin'ny efitra masina ohatran'ny Jona, na dia ao anatiny aliko ny fahafatesana aza. Engany Andriamanitra mba hitovy amin'ny mpanjaka ny Ninive zahay, tena hivavaka hifadian'Andriamanitra, hamotsipotsitra sy hisaraka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, ny mpanjaka, ny mpanapaka, ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra Andriamanitra, miaraka amin'ny ankizy kely rehetra rehetra Jesosy mba ataovy mitranga eto amin'ity firenena ity ny toe-javatra tany Ninive Andriamanitra, esory ny avinavina Tompo malala zay mahazo laka amin'izao fotoana izao any amin'ny isambatan'olona. Tompo misaotra betsaka, atolotra anao zato isanjato ny dera sy ny laza, fa omeo anay Andriamanitra ny fibebahana, ny fo mangorakoraka sy ny fanatorotoro omeo anay, ary tsy eto Madagasikara zany, mba ho be dehibe Andriamanitra, ny ho sitrana ary ampitaona maro ndray zao fiainana omenao anay zao. Misaotra Tompo malala, amen. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina.